Nilaza ny lara-pahamehany ihany koa tamin'ity androany ity ny ministra Raparani Ramanana Antelme nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo aminy sy ny ministry ny tontolo iainana teo aloha Periziky Jean Omer. Apiatran'ny politika tsy misy fandeferana Andriamatoa Raparani Ramanana Antelme ministry nisy tontolo iainana sy ny ala. Isan'ny voatra zany nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo aminy sy nisy ministra teo aloha Periziky Jean Omer io maraina io tsy ambirony ministera ny tsavola. Ho anay sportif dia aleo manana adversaire farany matanjaka toy izay manana adversaire faible. Dia faharoa manaraka an'izay isoroko ny filoham-pirenena sy ny prime ministre Andriamatoa Jaina Razanamampianina sy Andriamatoa Jaina Kolo Roger izay nanome fitokisana na dia zany fahasarotan zany. Ny raha Andramena dia somary manahirana amin'ity departementa ity satria fantatrareo tsara fa ny Andramena raha Andramena zany dia tsy dia izay irery ny asa atao ato akory kanefa io ny tena mibahana ny fotoana iasana zany no ny ataon'ny olona izay mitsinjo ny tombosoa ho azo manokana amin'ny fitrandrahana ny Andramena. Ny politika atao ministera zany dia raha malala fa tsy maintsy atao ny ady ary tsy akandefitra io, zéro tolérance io, miantso amin'ireo namako mpiray tanindrazana izay mbola zatra ny lalandrinina ny tenako mba anajanona avy hatrany ny fanombana ny harem-pirenena satria miverina izao ny tany tandalana. Ny ametraka ny tandalana tokoa no nataon'Andriamatoa Raparani Ramanana Antelme ministry ny tontolo iainana sy ny ala lara-pahamehana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana zany hoy izy. Tao anatin'ny firalahiana tanteraka moa no nizoran'ity lanonana famindram-pahefana teo amin'ireo ministra roa tonta.